Pejy politika fa ny 6 desambra ho avy zao no natokan'ny firenena mikambana ho andro iraisam-pirenena iadiana amin'ny kolikoly ho an'ny Madagasikara dia any Morondava no izoran'ireo hetsika samy hafa entina manamarika izany andro iraisam-pirenena izany. Teny filamatra ny raisina ny hoe ady amin'ny kolikoly antoky ny fandriampahalemana sy ny fifampatokisana eo amin'ny mpitondra sy ny entina. Ny antsipirimba vao ady amin'ny kolikoly Madagasikara satria tsy misy fampandrosoana vanona ao anatin'ny gejany kolikoly. Koa tsy tokony atao fombafomba na fahazarana fotsiny ihany zany fankalazana izany, fa tokony anovozantsika hery vaovao sy fahavononana tena iady amin'izany kolikoly izany. Mandalo fotoan-tsarotra ny firenena ankehitriny noho ny tsy fisian'ny fitoniana ara-pitondrana sy ara-rafi-panjakana. Tsy mitsaha mitombo ireo tsy fanarahan-dalàna isan-karazany ary zary mihamaro ireo fanararaotapahefana. Verino izany ny fifampatokisana eo amin'ny mpitondra sy ny entina ary mitarika ny virongatry ny tsy fandriampahalemana izany. Natokana ho lohahevitra anatin'ny fankalazana ity ny hoe ady amin'ny kolikoly antoky ny fandriampahalemana sy ny fifampatokisana eo amin'ny mpitondra sy ny entina. Hitondra ny anjara biriky ny Bianco eo amin'ny fanatsarana ny fitantanana sy ny ady amin'ny kolikoly eo anivon'ny rafi-panjakana isan'ambaratongany, indrindra eo amin'ny vondrona itsinjara-pahefana. Tokony arindra miaraka ny famerenana ny fandriampahalemana sy ny fanatsarana ny fitantanana eny anivon'ny vondrona itsinjara-pahefana, ny fameloma maso ireo sotoavina mandala ny fahitsiana, ny famariny toetra, ny mangarahara. Koa miantso ireo tokony andraikitra toy ny ministeran'ny fitsarana, ny fahefampitsarana isan'ambaratongany, ny rafitra misahana ny fikarohana fandikan-dalàna mba hifanometanana amin'ny fametrahana fivondrona kely iadiana amin'ny kolikoly.